Aterina indray ny araba topoko lasitopoko vavy alfary tafaraka aminao amin'ity takariva ity hakasitrahana ny fiarahanao aminay zany ary dia manasanao hanaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv ny ezaka atao amin'ny fahavakisan'ny fefilo entina hisoroana izany ny fanapakevitra ny raisin'ny ministera tandrify izany asako avana izany no entina amintsika amin'ity androndroany ity akoatra izay ny resaka politika ny firosoana ao anatin'ilay fionambe paritra karakarain'ny FFKM sehatra sosialy tsy adino ihany koa no mitondra izany amintsika mba ho fanatsarana ny fikorinandrano eto andrenivohitra dia nanapa-kevitra anatanteraka asa fandravana apahana trano vitsivitsy miorina ambonina lakan-drano ny avy eo anivon'ny ministera mpanjakana misahana ny fanajariana ny tany ireo trano miorina ambonina ataontsika hoe lakan-drano na ihany koa ny kanal no voasahana ao anatin'ity resaka fandravana ity ny maraina teo dia efa nisy ireo trano noravay. Anisany miteraka fiangonandrano amin'ny faritra maro eto andrenivohitra ny fahatsetsena ny tatatra sy ny zotra mitondra ireny rano maloto ireny. Izay no antony nanapahan'ny ministera mpanjakana misahana fanajaliana ny tany hevitra teo amin'ny fandravana ireny trano voaorina ambony tatatra ireny. Torak'izany ihany tia natao teto Andotapenaka ity. Antony fandravana zany ao ambanin'ity trano ity zany dia misy bus zay mievakuen'le rano mankany amin'ny ampitan'ny lalana ery. Dia izy ity zany efa fahatelo andro zay androany no nakety niarany resaka amin'ny vahoaka tsy reto tompony trano reto. Dia rehefa natao zany ny fifandaminana dia naneky ny tompony trano fa andravany trano eo zay mipetraka eo ambonin'le bus. Dia manarak'izay izy ihany koa no miantoka ny fandravana. Zay zany miantony zao fandravana zao satria rehefa mipetraka eo ambonin'le bus zany le trano dia lasa tsetsina le bus dia tsy mandeha le rano zay mampikaikaiky le vahoaka avy any. Ale zay tsy le trano rehetrarehetra no arava fa iny partin'le trano zay misy an'le bus dia tsy le trano zany no arava fa izy sombina anakiraiky fotsiny miala. Trano 700 no voakasika amin'ity fandravana ity raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, 3 natao teto Andotapenaka androany. Ho an'ireo tompon'ny trano dia mihevitra ho toy ny miarambona izy ireo. Ny antony anaovanay le fandravana zany dia eo amin'le rano tsy mandeha araka ny zavatra mitranga eto amin'ny rano miakatra eto amin'ny faritra io dia niezaka zany ny commune Sava manao ny asany dia efa mahita le rano mandeha ara-dalàna kanefa ny eo amin'le fiarahamonina sy ny zavatra misy eto amin'ny tompotrano ravana ny trano dia miezaka izay tompotrano andravan'le izy tsy tereniny zavatra hoe commune na fanjakana fa tsy njovana be sy ny maro. Ny zavatra angatana zany zao rehefa ravana trano tsy fantatra hoe misy mifanampiana ho anay ve satria na ao anatin'ny namany-trabona ihany koa zao zay. Kanefa moa ny trabona raha malala fa efa amin'ny amanetsiny ka ny tena tsy hitaretana miavaka fa raha misy mifanampiana azonareo atao fanjakana dia omeo tanan'izay tompoko. Mariana fa anisan'ny fanamboarana trano tsy ara-dalàna ny fanamboarana trano eny ambony tatatra toy ity hita teto Andotapenaka ity. Mbola hitohy hatrany ny asa fanamboarana ny tatatra mba hialana amin'ny fiandronan'ny rano indrindra eny amin'ny faritra Iva.